Miarabantsika mpiray-tanindrazana indray. Elaela tsy niona satria betsaka koa ny didiny anina eo amin'ny fiainana efa fambarako foana moa zany. Mona izany raha raha-pirenena sy miseho amin'ny Madagasikara tsy azo tsinontsiniavana ka de manao vidéo indray androany. Iresaka zavatra vitsivitsy aminareo androany manomboka any amin'ny fanendrenan'ny PM sy ireo zavatra nahamenatra nataony babay sy lovoatra moa zany babany tiako tenenina, de ny amin'ireny le IST tsy IST sy ny karazany reny de ny farany amin'ny ireo mercenaire mivezivezy eran'ny tanàna mitady an'ny colonel Patrick. Marina fa publication nataoko zany fa androany izaka kely anazavanareo azy amin'ny vidéo satria raha lava be raha ho azavaina antsoratra lezy. Ny amin'ny fanendrena premier ministre moa voanivoaka iny de efa nampiseho sary anareo zay hoe izy moa nanendry an'io premier ministre io tamin'ny UDGNC Samy Film. Mazava ho azy fa Ngarajoelina no nanendry an'io de anazy zany fahefany zany afaka nanendry izy afaka tsy nanendry fa matoa iny tendreny de olona nanana fitokisana satria amin'ny resaka kolokolo zany de tsy maintsy olona nanana fitokisana ny apetraka ao. De nisy moa mpamono afo nampiseho hoe nitolona teny Kianja sy ny Karaza de nisy sarisary maromaro naseho de raha tadidinareo efa niteny hoe io tolona io any resaka scénario efa natao fotsiny io ahafahana manao an'le fanonganam-panjakana mampime fa fantatra ihany ny tao ambadika. Fa zao no tiako fantatrareo raha olona no mitana ndraikitra ngeza be ohatran'ireny hoe DG an'ny Samy Film ary indrindrindrindra ex gendarme satria gendarme iny olona iny ary nanana diplôma tamin'ny fiofanana nataony resaka administration zany de mahafantatra tsara mihitsy fa misy droit de réserve zany hoe tsy afaka mampiseho ninninona manifestation publique atao ka tsy afaka mampiseho ny fomba fijeriny manokana izy fa tsy maintsy manaja ny resaka administration. Fa reny zavatra reny matoa natao de efa fantany fa Ialy Rajoelina efa fantany ny olona ho apetraka eo de any aorinany azo exploitena ireny sary reny de tena mazava be mihitsy hoe rehefa tonga am'izay fotoana nanendrena azy taty aorina tena voaka le sary hoe olona mpitolona izy fa zay le izy reny ny atao hoe diversion fotsiny efa niomanatry ny ela zany efa nomanatry ny ela io zavatra miseho io hoe ingakely iny zany no atao PM de tinilazana hoe mpanohatra an-Rajoelina sy ny karazany fa fantatrareo ny tiako tenenina izy ihany ny ao ambadika ao de porofon'izany moa le fandrika be nataony mariaka retsaka tamin'le resaka IST taditio fa mariaka retsaka ny tao ambadika reny entina naminganana any siramika zany satria ny antony efa fantatritsika hatramin'izay fa misy foana ny rakety atao ao Madagasikara ary sy afa ze olona rehetra manana fahefana de mahafantatra hoe any amin'ny karana ny vola am'izao satria ireo karanareo mizara vola tsy toko tsy foroana zay hoe fiteny azy de ny tendakanina moa mahafantatra tsara mihitsy hoe ahoana re sasany mahazo an'izao ko zay tsy mahazo an'izao de manao rakety izy de mody natao reny IST reny de milaza izy hoe za tsy tompona ndraikitra tao anatin'ireny satria ny antony namandrika ny ramika izy tamin'ireny de mba te hiseho hoe za efa niady tamin'ny karana ka satria zany moa zao ny lamaody am'izao fotoana izao ny fanoherana an'ity makariana mafia ty de zay mody nataony hoe niady tamin'ny karana fa hitanareo fa mifohanan'le PM vaovao le izy satria ny antony niteraka tôle niteraka fikorotanana teo amin'ny fitondranam-panjakana zany ny IST iny satria reny tena fahafahambaraka ao amin'ny firenena hoe misy ministre intérieur mamoaka IST de ny apitson'iny de ny PM mihitsy miteny foana indray le IST zavatra tsisy firenena ohatr'izany fa zay le firenena dondriny tsy entina dondriny de zay netiko anazavana anareo hoe ny mariaka retsaka ny ao ambadika iny afahany manao chantage ka rehefa tsy nety le chantage de avadika indray le zavatra hoe hitanareo fa za nanana finiavana iady amin'ny karana fa reto olona reto no mbola miezaka miaro an'ireo karanareo nefa nizy ao ambadika ihany.
tsetratrehtra tsy haritra fotsiny satria avy eo moa rehefa nialatso minisitra de nitsoka tany Madagasikara de miverina taty de inona ny zavatra nyteneniny ho fiarovana ny ainy sy ny fianakaviany gagabea fiarovana ny ainy sy ny fianakaviany ahoana na anao ratsy izy zany matoa miary ny ainy sy ny fianakaviany tena isiny zana vavy moa zany na de nitsoka tany de gaga ianao hoe ay ve olona matsiary tena ihany hoe olona tsy mafy be ay ve tsy be ay tena bulldozer vaky-pneu araka amin'ny fiteniko teto ay olona ke zany ny ainako teanao zao fitenenana fa tadidio fantatra mantsy zao fa hoe lasa miverina maika any a satria miandro ny fanendrena vaovao indray de tadidio nefany a fa ny fiainana ny tsy mijanona am'izao hoe ny calendrier tsy mijanona am'izao fa ny tantara de mbola mitohy fefa prémisse reny aloha zao fitenena nefa fambarany zavatra iseho reny hoe zany zany toe-tsain'le ramatoa rehefa iny fois zany ka hoe mitaditady vadika ny globe de lasa izy mitsoka mandoro mandriatrafo izy a de mitsoka izy rehefa avy eo fa ianao indray nefa de zao ny teneniko anao raha mbola hiverina aty a France aty anao de aza mieritreritra no hoe ilamina aty ny tena betsaka ny tena mankala anao aty ny tena betsaka fa miandro fotsiny ny olona aloha ny toyan-javatra fa de zay aloha fanazavana momba n'iny ST tsy ST iny ka mariakaretsaka ny tao ambadiky n'iny a de mba ahafahany manao rakety an'ireo karana maro be zay fantany fa tompon'ny sosy moa zany le hoe mambanony le mifantrana tatio a de mezaka mihitsy manangona faran'izay zokiny iresaka kely any babay sy lovoatra tsika reny zavatra reny de fambara amitsika koa fa tena fanjakana jilamboto le misy enatra ne reny ianao ve directeur général na sehatra ngeza be ohatrin'ireny de tsy mahafantatra hoe ny zavatra rehetrarehetra ka misy conflit de reglena ny anaty birao zay ny zavatra zay ny réalité ninona nataon'ny olona adversaire anao hoe nakampanao gazety sy ny karazany a de tsy tokony ho tafaroboka am'izany ianao fa any amin'ny birao anao no miregle an'izany satria zay madezy anao fa zay moa izy araky ny teniko hoe agent d'escale ny no asany tao amin'ny Air France ahoana moa ny agent d'escale ve taditadika hoe DG ACM zany anery olona ka zavatra tena faran'izay enjanao anatina fireneny miaro ny fiandrianam-pirenena mihitsy zany de olona ohatrin'ireny natao DG olona tsy manana traikefany am'izany ny olona maniditsidina ny fomba fisainany a de reny ny zavatra nataony de tena tsy tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky ny olona izy am'ireny ao mampiseho ny fahavendranana mo tahaka n'le mpitondra taxi lasa gouverneur ty le hoe fa nga moa zay ny tolona nitarika bidon jaune hiady ho an'ny fanafoanana ny délestage reny ane tena zavatra mariky ny tsy fisainana zany reny mariky ny kitoto le olona napetraka eo le ministra anakiray ty ndraiky io moa le ministra tsy manana diplôme ty de nanambanimbany anay mpiteny eto amin'ny Facebook eto hoe Facebook kely fa ianao moa inona mpanao gazety inona moa ianao ne mpanao gazety tsy hoe de nakaiza loatra fa nitarika bidon koa no nantony nametrahana anao ministra fa raha hoe fahaizana mpanao gazety tsy de fantatra ihany eo amin'ny resaka fanaovana gazety fa tsy de hoe lasa tsy hoe inona loatra ianao atao anatin'ny fanaovana gazety fa de zay fotsiny nety nanaporofotsika hoe io zany a rehefa mahay mitorabato ianao de rehefa mitarika bidon jaune ianao de zay ny solona diplôme ahafahanao mahazo ny avantage rehetrarehetra mena toerana hoentina makaty ivelany miara-matory amin'ny ny enjana sy ny karazany bon io moa tsy idirako lalina fa zay ny zava-nisy a de mba mitantara fotsiny a de ny fara moa am'ty le hoe fanenjehana ny teny amaly hoe nosamborona ny sénateur teo aloha Beso Erika satria niteraka resabe za moa namoaka niny anita amin'ny Facebook tamin'ny publication hoe Rolex sy V8 ny Beso ane iny zestiavany Mikael iny de iny ny valy nataony ramatoa mpanodina miliara moa zany ramatoa dirikaby de tena hoe fahafahambaraky reny satria tena namenatra hoe dirikaby venao de manao zavaly teny vao maika mepanga ny olona rovanao fa de zao ny olona am'izao fotoana zao a de samborona daholo am'izay reo olona fantatra fa manana miliara ao Madagasikara ary Beso moa misy miteny mihitsy ahoana nanana Beso andreny za moa tsy de miditra lalina
fa tokony fantatritsika ihany fa opérateur économique matanjaka be any amin'ny faritra iny zany Besoa zany. Za tsy miaro azy tsy misy rariko azy fa ny réalité foana. Teotr'izay koa nisamborana ny Ngara-Betsaroana satria milliardaire Ngara-Betsaroana. Zay isika nisamborana ny Nainandretsoaina satria ina ny fandraisandreo reo zany isan'ny nanoana ny Ngara-Joelina tamin'ny 2018 nanatobaka miliara mihitsy. De mba hafahana manao ohatra ny karazana rakety amin'izy ireo, ny Ngara-Betsaroana moa zao de angatahana 20 milliards ariary izy, zany hoe 100 milliards zany no angatahana aminy de avoaka izy. Zay zany misy am'izao fotoana zao 100 milliards ariary. Imaginenareo zany olona tsy voatsara, olona tsy voapangatsintsina fa anangatahana 100 milliards. Teotr'izay koa ny Ngabesoa satria terena izy am'izao fotoana zao iteny hoe reny zavatra reny efa tsy anatsony fa namidiko tamin'ny Mikael reny zavatra reny. Terena zany izy anao démenti an'le fitoriana nataony satria izy efa nitory mihitsy izy hoe nanaovana perquisition trango de nalaina tao daholo ny zavatra rehetrarehetra mifananana. Fa mba hampanginina anazy satria maha-opérateur économique azy koa no mienatra ihany izy raha ohatra ka hoe anaovana tsindrazolia ohatr' zany na tsy za eo amin'ny toerany ara ve. Donc zany am'izao fotoan'izao izy de niterena ary za mino mihitsy fa anaovana rakety koa izy, angatahana miliara maro ahafahana mamoaka azy. Ny tiako tongavana zany androany de hoe zay sisan'ny fomba fiadiny fanjakana io, manao rakety araky le teniko anareo, manao zay ampanakarena amin'ny fomba aingana de aingana indrindra. Aiza daholo zao fanampiana tamin'ny cyclone tamin'ny tany Toamasina teo, aiza daholo tsisy malala zany tsony atsika am'izao tsisy malala tsony tsika am'izao. Ka de zay ny tiako tongavana, io fanjakana io am'izao fotoan'izao de mampiteraka adipoka. Hitanareo tsara miteny'le député Andrabe avy any Mazanga le fanazavainy Paolo tato moa ny mombamomba azy, fa faran'izay député Nandry iny fa de reny mitady adipoko. Zany lazaina fa mitady adipoko fa mbola tsy nahinao mihitsy nareo ny teny anarana foko tetina ny teny anarana fiaviana. Fa reny efa mazava be ny fomba fiady am'izao fotoana zao, efa mazava be ny fomba fiadin'ity fitondrany ity. Fa zay le scoop nalefako maly hoe ao iavy loha ao de efa misy andihana olona avany atsimo ray foko amin'ny Mikael ampianarina mitifitra satria fantany fa reo olona ray foko am'ireo de tsy maintsy solidaire aminy. Reny vitatsika reny moa ny fanambarahana sasatsasany rehefa manaratsy ianao de mitsangana foana ny olona avany. Ka zay ny olana Madagasikara mifampiaro ara-piaviana, zay ny olana. Raha fa hoe olona varia aminay ny anona de arovany ninona nataony eo na aza gegena tahaka nina ary de anay io tahaka le niteneniko teto le amin'ny ministra ny fahasalamana. Reny eny tena mahamenatra mihitsy inona ny diplomanao mareny janaky ny ray am'ireo colonel reo na ministra anao de inona ny zavatra nisy. Tena faran'izay zava-doza satria ny olona zay mikarakara ny marché ao amin'io ministre ny santé io de olona zay efa lany mandat tany amin'ny APMF tany zay tena olona tena hoe jilamboto tena corrompu zany de tafiarako daholo izy rehetrarehetra. De inona nataony lasa ngabe kasy daholo marché rehetrarehetra ny eo amin'ny marché rehetrarehetra azo tamin'io resaka santé io. De rehefa niady moa reti-piasa efa ahoana ty zavatra ty de inona ny zavatra nanaovana azy nampidirina indray ny resaka fiaviana satria olona avy any aminy akabeazany manodidina azy ao. Le ministra zany am'izao marionnette fotsiny tsisy inina iny eo fa dery Bekas Bois de Rose no mibaiko sy no mitazona lakile ao de miaraka amin'ireo directeur vitsivitsy zay mitangorongorona miaraka aminy ao. Ka zay ny tiako tenena aminareo androany, efa lasa lavitra be ty resaky ty, efa tsy lamina tsony ty resaky ty fa tsy mitsahatra manao antsoavo ho an'ny indrindra reo manana fahefana, manana basy, manana rehetrarehetra mijoro ianareo fa aza atao vaza ohatry ny vato lampy. Mafy nareo fa rehefa mangina ho de angerezany vorona. Ianareo tafika no ianteran'izany. Fantatrareo tsara fisin'ireny mercenaire ao anatina pick-up maintimainty vitre fumée mandenderan'ny tanàna reny. Fantatrareo zany fa endrasanareo faty ve colonel Patrick vo ietsiky nareo. Zay ny tiako fatarina, maheno mantsy tsy ekenay raha maty colonel Patrick fa endrasanareo faty izy zany vo ietsiky nareo so de mba diso tara loatra. Fa fotoana zao ry ngavaza be chef d'état major
mijoro ianao fa inona fotsiny raha ma chef d'état major anao mba tsy hanananay fieritseretana hafa hoe tena malagasy marina ve anao fa za sava za de soa zay iahiahanay zay de mijoro ianao satria zay ma chef d'état major anao ho an'ny tany razana no antony nanendrenanao fa tsy hoe akory hoe resaka haingo fotsiny reny galona ipetraka amin'ny soroka reo reny. Ka de zay ny teniko aminareo androany ry vahoaka malagasy hoe ho ratsy ty tantara ty, tena ho ratsy ty vadikadipoko izy ty satria fa zany nataon'ireo olona reo. Misy miteny efa 420 taona nareo merina, io na merina na Betsileo na ta Betsimisaraka n'iza tonga tsy olana aminay rehefa tsy mafia aho satria merina ny tondra teo fa miaro amin'ny mafia izy de miady zay fongazy angany nametraka hoe mitovy fiaviana aminay io ka tsy hadivanay. Ka de zay no afatra kely tiako ampitaina aminareo androany fa de mahireza daholo ry malagasy Madagasikara amin'ny malagasy ary tsy maintsy mandresy tolona ho elana ho aingana.